daholo sika rehetrarehetra izy ty aloha zany aloha dia efa teneko teny voalohany sy dokam-barotra ity zavatra ho atao ity fa crash test zany rehefa mahita misy zavatra tianareo atao dia afaka andramako ilay izy dia ampisehoko anareo eto hoe manahoana sy manahoana ny fandehan'ilay izy saka telefôna ihany tsika satria mbola ao anatin'le filinina telefôna iny ihany dia manana telefôna fampiasako manana opérateur anankiray zay fampiasako saingy fotsiny ny olana somary misy manahirana kely surtout amin'ny resaka crédit satria za anisan'ny olona mpiantso be dia za koa anisan'ny olona be mpiantso nahita dokam-barotra izay zany olo zany mety mba afaka profitena ihany satria raha ny crédit laniko isan'andro amin'izany ary mbola miditra amin'le tolotrandro zareo afako miantso mbola mandany tena efa tena miantso dia mandany any amin'ny 4,000 ariary isan'andro any zany hoe miditra 1,000 ariary indefatra be zao dia raha hita ty dokam-barotra anankiray ty tiny tena nahataitra anaty amin'le publicité tsy misy ohatry teo mahazo crédit 30 ariary rehefa mandray antso 2 minitra intéressant be le izy ary ny tena naninana ny crédit azo tsika iny zany dia afaka ampiasaina amin'ny andro na SMS makany amin'ny mpambazotra rehetra eto Madagasikara 24 heures sur 24 7 jours sur 7 fa zany ny zavatra tena tiako hoe mba tsy entre samytsika samyny olona manana bip le izy fa mba hoe tambazotra rehetra iny moa zany dia point positif be anankiray efa fantako aloha zany ny atonona tonga dia anatina misy saidara sanatria ny vavaka na dia neraka tsy mety dia amin'ny fotoana iny gamanareo mety ihany apressako ela be nareo dia amin'izay misy crédit mitsofoka anaty tena anankiray koa nanisany tena nahaliana anahy ty hoe sara nitokana hoany atao anaty rinana tsy haiko nareo raha mahita akika an'izy hoe sara nitokana 24 heures sur 24 7 jours sur 7 makany amin'ny tambazotra rehetra ary tsy mila mampiditra kody 1,6 ariary isan-tseconde dia aloha zany mahafinaritra anareo hoe tsy mila mampiditra kody makaleo be kosa dia misy fotoana saturé ho le kody iny amin'le tambazotrako anankiray dia tsy mety tafiditra mihitsiny dia lasa tsy maintsy miantso 5,000 zany tsy isy dika zany ka mandramana dolo zany rehetrarehetra ny ary mandritra ny ramantsika ao anatin'ny dolo resaka tolotrandro zareo ny réseau indrindrindrindra ny hoe mety inona no mety ho lafiratsy ny mety lafitsara no mety ho tsara ihany fa raha hijanona amin'le bipa raha afa-po ao anatin'ny herinandro dia anana numéro 039 raha toko kosa tsika tsy afa-po dia mety io ohatr'izao le bipa tena mbola tsosokafako mihitsy le izy satria iarahantsika anao crash test anatrany manatso any hoe ohatr'izao zany le izy ohatr'izao le izy menao moa zany telefônako Vico jotika kely zay le finoky kely vetivetika aloha le telefônako dia apiditra an'le puce bip zany nave ty micro ay tondrona ty misy gros sim be amin'le telefôna taloha be regny dia misy atonitony salatsala dia misy le tena kely dia kely dia nenahy zany le salatsala tafiditra salatsala aloha zany le bus ela be mihitsy vao mivelona ny ty telefônako ty sokatra amin'izay le izy dia hoy izy enter sim pin for sim 1 dia tsy namay izy fa maninona misy code pin za tsy tia mampiasapiasa code amin'ny telefôna ay ty ata anatiny any fa tsy anatin'le brochure ay mamay code izy io ty le code pin dia ohatran'le fanaontsika 004 anankiefatra ihany tafiditra samatsara le code par défaut na le fa ny bip zany hoe ny 000 na ny 0 anankiefatra gagngaminareo ny vatateraka amin'izay le plan zany hoe tataraka kely anareo fotsiny ny drame nahazo anany araka tamin'ity logiciel ko fanaovako montage ity Vegas Pro no ampiasaiko dia tsy haiko tena tefa ny tena eo ampanaovana montage plante tapaka le izy ny zany tapakevitra za hoe andeha ho verenako atao tournena mihitsy zany ty séquence anankiray ty bref blablabla be iny resaka mihitsy rehefa le tratran'le plante ohatrana iny machine ny séquence vitanareo manaraka eo dia andramanay amin'izay le antso zany hoe napitra crédit 10,000 izahay dia andramanay amin'izay antsona le izy dia jerena raha tafiditra anaty masoko daholo ny sangabe ako le mantola dia eo amin'izay ho jerena raha mahazo an'le crédit soma tsara sady tena mafimafy hoe manomboka vizaka be ny tanako fatazomiko amin'ny tanako ty caméra mavesatra be ty dia izay sy ny NN nanao an'le test dia zany séquence manaraka ho hitanareo eo dia lasa re miangamana crédit dia soloko avy eo June renina ina mety tsy laivan'iny ana inona re resako neny nge ay misy tsy miantso izy ty miantso anaty ay tafaka ay izy hoe mo tsy rappelle le raha faresika amin'izay rakala enoy Waye, tay, mbola tsy namana mihitsy teo. Dia io ne grâce à cet appel reçu, alors que j'ai même pas encore reçu l'appel. Grâce à cet appel reçu, vous avez gagné un bonus utilisable, faire tous les numéros nationaux, vous avez un bonus total de 2 ariary. Rien ne va ça, c'est normal. Tu m'attends que vous voyez le numéro de RTL, mais on s'en a eu. Ay, tellement, ça va.
io fa miantso indrainy oui mirava tompoko ina vaovao anao fa izy anao neninay tena zay narefa fanamiany zay sy mamanay zay sy mamanay tena fampianjo itaaka to numéro ande terengenene allo ataontsika tonga 2 minutes rehefa crédit natao lanina zay koa zavatra manambola fitanana crédit Saya masih tahu tepung pada kopi atau coklat kan, itu mau bertenggan buatan. La. Oh biar mir, la, mira la. Terus kita 2 minutes ah, 1 minute 26 Ariel yang lagi sudah pakai nentas. Ewa bisa baca ilai nah. Grande, cistica. Short ni ya na grande. Biasa, adrima. Nef sozara wate chérie no atsun. Daí fica esses 3 4 10. Itu lesa sakit. Sai, 2 minutes teo ah. Uniso telefona ariary efa mandray antso 2 minutes. 2 minutes an'essayinay ah. 60 ariary ny voasoratra ato grâce à cet appel reçu. Vous avez gagné un bonus utilisable vers tous les numéros nationaux. Vous avez un bonus total de 60 ariary. Tu as compris? Oui. Benaraka ilay hitanareo teo a afatra amin'izay zany ity zavatra ho tantaraiko anareo ato anatin'ity séquence ity a any ankapobeny afa-po izahay tamin'ilay fampiasana an'ilay bip izy moa izahay izay mivady satria tao anatin'iza nanao an'ilay crash test dia nanaraka ihany koa ny vadiko zany hoe nividy puce ihany koa izy bip anisan'ilay numéro fifampiantsoana izy zany ilay numéro tao anatin'izay 3 herinandro zay any zavatra lazaiko anareo ny ramseyako mbola tsy napiditra crédit mihitsy akoatran'ilay 10 ariary izay navidiriny tamin'izy vao vidy an'ilay puce faharoa manarakaraka ao anatin'ilay tolotra le tantaraiko anareo tamin'ny voalohany hoe rehefa mahandray antso ianao dia ianao ndray mahazo crédit izay mivaly zany naman'ohatry ny karazana flotte any satria rehefa miantso anahy izy dia mahazo crédit izay anatsoko anazy any dia izy ndray mahazo crédit dia vice versa eo zany izay mivaly fampanome crédit eo zany anisany mety be aminay zany le izy indrindrindrina ho anareo izay te hiserasera hely provanakira ihany koa mora le izy rehefa mahita numéro hoe ianareo ka 039 no miantso anareo taxiphone misy zay ho anareo izay mieritreritra nokatra taxiphone any aoriana any mahaliana be mihitsy ho antsika miantso olona maro be ihany koa dia mahafinaritra ihany koa mampiasa an'ilay izy satria tena mitsitsy ilay crédit ao anatin'ilay resaka crédit ihany fotsiny fa négatif kely anankiray ao amin'ilay sehatra fitadiavana crédit ny ramseyko mbola tsy napiditra tenako nefana efa napiditra crédit ihany somary galera kely ihany ny mitady crédit satria ety amin'ny faritra Andranomena ety aminay zao raha mbola nanatina taxiphone na sy épicerie dia somary sahirana mitady an'ilay crédit Varotra karta bip ve nareo? Tsisy. Saotra. Misy crédit bip ve? Tsisy Oteo misy crédit bip? Tsisy. Misy crédit bip ve? Tsisy. Misy crédit bip ve? Misy crédit bip ve? resaka réseau ikoresana ihany koa ny resaka réseau satria anisan'ny nahakaiky anazy nahafapoana mandray vahiny ato an-trano na izay ato an-trano dia somary misitaka kely mivoaka ny tokotany vao afaka miantsona mandefa message ny antony ambany be ny réseau ato an-tranonay satria beton bedol zany mitapany ambony rehetrarehetra somary sahirana zay amin'ny opérateur hafa anisan'ny mba surprise kely anankiray rehefa ilay bipa no fampiatrona dia malalaka ny lalan'ny réseau mety antony zay ngama le izy le mbola vaovao mbola tsy dia tena be mpampiasa ny rarina fotsiny rehefa any orinany hoe sao dia rehefa hoe be mampiasa indray dia manomboka mitsikitsika ohatran'ny sasany ny eo amin'ny resaka réseau zay aloha zany eo amin'ny resaka appel amin'ny ankapobeny je recommande vivement ny fampiasana an'ilay bipa insolita kely fotsiny ngambana rehefa miantso olona amin'ilay numéro dia matetika ny réflexe an'ilay olona anao koa ty numéro ty 039 be ty avaava be dia ohatrany koa rehefa manome numéro koa firy 039 inona ry ty zany zatra tsy kelikely eo ihany reo olona rehetrarehetra reo ohatrany ihany koa tamin'ilay vomivoaka ny opérateur dia le namamisy an'io 032 033 034 nakagana fa tsy amin'ina tany amin'ny 039 sy tany amin'ny 035 na ohatra 031 031 bon bref izay mikasika an'ity concept vaovao natao tato amin'ny compteko tato amin'ny pageko tato amin'ny chaîne YouTube akto crash test dia somary ny personnalisena kely le izy dia manao compréhense izy efa hitantsika tatontsika hoe clash test misy zavatra tianareo ampanandramana tena marina ve zavatra tenen'le
dokam-barotra sa tsy a de zany concept kely nreto vidéo ireto ao anatiny ihany koa afaka ihany koa misy restaurant any a mety hoe malaza be mihitsiny a tsara sakafo tokoa ve a manahoana sy manahoana na ireto ny commandina manao service zany rehetrarehetra zany no resantsika eto anatin'ny flash test karaha misy zavatra tianareo ampanandramana de za misalasala mihitsiny a anao anaty commentaire hoe ty hoe mba andramo azafady a na ohatr' zany a akoatrany hoe mahafaty tokoa ve ny mihinana sidra sa tsy a rehefa zavatra tsy miantoka amin'ny haiko afaka andramako avokoa zay ary no kesika vidéo anankiray ty sady no misy abonina raha mbola tia hita vidéo hafa azadiny ihany koa ny misarazara ho an'le olona anankiray misalasara hoe tena piasa bipa tokoa ve sa ampiasan'ilay izy a vidéo manaraka postekeo a cover anankiray izay a duo de aza miala eo ambodiny écran manao io a raha tianaraka zavatra be debe hoavoaka koa avike orike mandrapiana mandrapapa atsika rehetrarehetra zay